Toklas topoko vavy tafaraka ndraitsika amin'ny vitakarivany asabotsy ity manaritra ny araba ihany koa Toklas topoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma TV taorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana raikitra izay navoaka ny CES niteraka fanohikevitra maro samihafa izy ireny isany hoentina amintsika ny zavanitranga teny amin'ny magro teny beoririka teny isany hoentina amintsika ihany koa ny fomba fijerin'ireo olom-pirenena ihany koa ireo olom-panjakana teo aloha makasika an'izany fivoahan'ny voka-pifidianana raikitra izany ary ny fampiratiana samihafa izay entina anandratana ny asa tanana malagasy raha nahina ny sy ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana dia tsy amin'ny kianjan'ny magro beoririka sy ny mpitandro ny filaminana dia nilamina nefa izany tamin'ny akabeny nahitana andianjatovy kosa nanao ny sakana saingy voafehany mpitandro ny filaminana ny sehatra ny fandriam-pahalemana. Nanaparitaka ireo andianjatovo nametraka sakana teo amin'ny lalana roa mihazo ny magro beoririka ny mpitandro filaminana tokony tamin'ny rora sasany tolakandro teo. Tsy nisy ny fanapohana amin'ny bombambandasan-dranomaso fa fanaparitahana ambavany nataon'ireo mpitandro filaminana. Voalaza fa isan'ireo mpanao fihetsiketsehana avy ao anatin'ny kianja izay nangataka ny voan'izy ireo ny kianja ireo andianjatovo ireo. Nambaran'ireo olona no fihetsiketsehana tao amin'ny magro beoririka kosa nefa fa andianjatovo tsy avy ao anatin'ny kianja no natateraka ny sakana. Zavatra nisanga teo zany teo amin'ny tambolo sasany teo dia niravany tao amin'ny magro efa mifamepetra tsara tao hoe tsy hisy korotana mandeha milamina tsara raha mivoaka tao ary ny olona tao amin'ny magro dia navoaka tsikelikely fa tsy mivoaka ny roatra be mba hisorohana an'ilay hoe korotana sotr'izay satria izay tao anatin'ny tao dia efa nahita fa misy andiandiana tovolahy mandeha mihodihody manodidina magro kinanjo tapitapitrizay mbola tsy tafavoaka akory ny olona tao amin'ny magro dia nisy andiana tovolahy maromaro tetỳ amin'ny sapanandalana tetỳ akaiky ny arabe nandoro baoritra vetivety tsy tapitapitrizay tonga ny camion sy ny 4x4 nandrava ny nanakorotana ny olona tao anatin'ny magro dia korotana ny olona efa matahotra crimogène tsy ohatran'izany ohatr'izany dia tsokana tositra nikikika nisy naratra ohatr'izany vita be dia ohatr'izay ny zava-niseho teo fa tolona tatao amin'ny magro tompoko dia zahako dia tena miteny mihitsy fa tsy nieritreritra ny korotana ary tsy nanakorotana ary tsy nandoro baoritra fa tovolahy mino angamba fa efa voaka ranony reny na fihetsika efa voahomana entina andotona ny zanak'dada tatao amin'ny magro. Arak'izany dia nanatanteraka fampirim-bahoaka tetsy amin'ny magro beoririka ny ekipan'ny kandida Jean-Louis Robinson sy ny Ankolafy Ravalomanana tamin'ity androany ity nentin'izy ireo nanamafisana ny fanoheran'izy ireo ny voka-pifidianana raikitra navoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahanana fifidianana na ny CES Somaly. Nambaran'ny kandida Jean-Louis Robinson tamin'ity fotoana ity fa efa misy mipaikady napetraka iarovana safidim-bahoaka ka tokony anana faharetana eo ampiarady aminy. Nentin'izy ireo teo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena ihany koa raha Alabato. Fantatra moa fa natsangana androany komity miaro ny safidim-bahoaka izay andrindra ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny fangatahan'izy ireo. Elany elanina iray andro kosa manomboka amin'ny herinandro ambony ny fihetsiketsehana tanterahany eny amin'ny magro beoririka.